Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity anio ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 andininy faraka amby 30 ka hatramin'ny toko faraka amby 90 andininy voalohany. Korintianina voalohany toko 10 andininy faraka amby 30 ka hatramin'ny toko faraka amby 90 andininy voalohany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay atafotoana ny jiosy, na ny jentilisa, na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka koa manao izay afinahitra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny ahasoa ihany, fa ny ahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Aoka nahaka nareo, dia tahaka ny anahafako any Kristy. Amen. Araka izany ry havana dia fananarana izay nataon'ny Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto mba tsy hahatonga azy ireo anara-po araka nofoka ho tratry ny loza. Izany moa ny ambarina amin'ny soramandry azontsika koa amin'tinana izy ho apahatsoratra masina izay niraisintsika teo izao, ary famarinana efatra ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe omeo voninahitra amin'izay rehetra tao sy hohanina ary sotroina Andriamanitra, hoy Paoly tamin'ny mpino tany Korinto. Omeo voninahitra amin'izay rehetra tao sy hohanina ary sotroina Andriamanitra, hoy Paoly tamin'ny mpino tany Korinto. Hitantsika izany amin'ny andininy faharaiky amby 30 raha verina vakina toy manao hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Eto tsika ravana dia mahita ny Paoly mananatra ireto kristianina ny Korinto izay misy amin'izy ireo mihevitra ny tenany hoe efa olona afaka izay azonay atao daholo ny zavatra rehetra. Toy izy Paoly hoe azo atao tokoa ny zavatra rehetra fa tadidio, fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Andininy 17 izy milaza an'izany. Azo atao tokoa ny zavatra rehetra nefa tadidio, fa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Raha miresaka enina terina tamin'ny sampy hoy Paoly, eo amin'ny andininy 7:10 izy no miresaka an'izany, dia le enina eo izy tsy mampaloto anareo tsy any amin'le ena mihitsy ny olana, fa tadidio izy fa ny ena izay aterin'ny olona man'ny sampy dia ataony fanatitra ho an'ny demoni, izany hoe omeno ho an'ny demoni zany iny ena iny. Ka raha mihinana amin'iny ianao dia lasa miara-miombona amin'ny demoni iny zany, ohatrany hoe mifampizara mifampisasaka amin'ny demoni ianao zany ozy izy, mahazo anjara avy amin'izay anjarany demoni ianao, ary izay ny tsy mampety azy. Dia nahatonga anazy iteny manao hoe tsy tiako mpiombona amin'ny demoni nareo izy, fa tsy mahazo misotro amin'ny kapoakan'ny Tompo sy ny kapoakan'ny demoni nareo, tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny Tompo sy ny latabatry ny demoni ianareo. Zany hoe le zavatra sotroina na hohanina dia misy tena tsy manome voninahitra an'Andriamanitra mihitsy, satria zavatra atolotra ho an'ny demoni ve, dia fanatitra ho an'ny demoni ve no angalana, dia lasa ohatrany hoe miara-miombona amin'ny demoni zany. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany Paoly, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany. Fa zay rehetra ataonareo na hohaninareo na sotronareo dia kendreo foana ny anomezana voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny dikany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia hoe iterana an'Andriamanitra, hankalazana an'Andriamanitra, hanandratana an'Andriamanitra, hisaorana an'Andriamanitra. Zany ny tanjona zany. Ny tanjona zany amin'izay rehetra atao sy hohanina ary sotroina dia izay hoe hanomezana voninahitra an'Andriamanitra izay mandrakariva. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana fa izany koa ny antom-pisiantsika. Ny tanjontsika dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika. Ary eto ry havana dia teny amintsika, satria zavatra sotroina sy hohanina moa zany zao ty resaka ity. Dia raha miresaka ny zava-pisotro dia jerevi tsara, tandremy tsara hoe raha misotro an'ity zavatra ity manome voninahitra an'Andriamanitra ve sao dia hoe hisotro an'ity zavatra ity dia hiboredika ny vavako, dia hiteniteny foana eto dia higagan'ny olona eto dia hitsingidiny ery ananiny ery dia ho afa-barakana ny fivavahako sy ny fanompoko an'Andriamanitra aza rehefa avy eo. Tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ane zany, ampibiridana anao, hahatonga anao hitenena ho tondron'ny olona molotra sy ny fanomponao. Zany anie ny azon'ny Noa ninana dia ninana dia nisotro divay teo, tsy nahatsiaro tena intsony dia niboridana. Tsy izany, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany ry havana. Zava-pisotro tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, satria manjary mitondra ny olona ho any amin'ny enatra,
manjary mitondra ny olona any amin'ny fahafambaraka dia mila mitandrina ny amin'izanytsika rehefa tsy manome voninahitra n'andriamanitra dia ajanony fotsiny dia tahaka an'izany koa na ny sakafo hohanina azy zany hoe mahatonga ny tenin'andriamanitra any amin'ny obolana zao toko fa3 aza misakaiza amin'izay fatrapitiena osy fa zay fatrapitiena na boboka divay dia ho tonga malahelo ho tonga mahanitra misy dikany izy matoa mananatra ny amin'izany zany hoe le fanarana-po le atendakana tsy manome voninahitra n'andriamanitra mihitsy tsy manome voninahitra n'andriamanitra mihitsy dia tahaka izany koa ny fitafy ny fiogo ny fahadiovanao ny fiainanao ray manontolo mihitsy dia tokony ny zavatra maneho ny fahatsaran'andriamanitra sy ny voninahitr'andriamanitra daholo zany ny antsika kristianina ravana tandremana tsara hoe zao rehefa mivoaka ny tranonao manahoana zao paoziny voloko zao manome voninahitra n'andriamanitra ve sa sao dia ahatonga ny olona hitsaratsara le andriamanitra ivavahako na ahatonga ny olona tsy ankalaza n'andriamanitra dia tahaka izany koa ny asa zay ataontsika asa manome voninahitra n'andriamanitra ihany ry havana atao be deaibe ny ny asa tsy azonao atao amin'ny anaran'i jesosy zay ny matonzay ny afantarina hoe tsy manome voninahitra n'andriamanitra ary izy rehefa asa ny tsy azonao atao amin'ny anaran'i jesosy dia efa tsy mety amintsika kristianina izy zany zay rehefa tsy afaka ny angataka ianao hoe jesosy avy miara-miasa amikoety ianao dia tsy mety amin'ny dia tsy mety tsy manome voninahitra tsy afaka nomena voninahitra ao anatin'io zany andriamanitra ny dikany ianao ve hiasany amin'ny kazinao dia hiteny hoe jesosy avy ianao hiaraka amikoety hampiloka nyreto olona reto eto dia azo atao ve zany dia hoe hanomezana voninahitra n'andriamanitra ve zany tsy a tena misy ry havana ny asa tsy manome voninahitra n'andriamanitra asa na ianao aza menatra milaza azy tsy mahasamilaza aminazy amin'ny olona koa zao ny asako hoe dia efa tsy manome voninahitra n'andriamanitra zany dia tandremo zay rehetra atao izy fa tsy hoe zay hohanina sotrona ihany dia ataovy voninahitry'andriamanitra zany rehetrarehetrarehetra zany ny fianarana zay ataonao ry mpianatra ataovy tsara ataovy hoe omena voninahitra amin'ity le andriamanitra zay tompoko zay manohana sy manampy ahy dia izy nomena voninahitra hoe tena andriamanitra nato izao izy ny nanomena ny fahaizana dia avy aminy tokoa ny zavatra rehetra tena tsara ny tompo ny fantaniana mipetraka amikosy aminao ary zany dia izao hoe momba manana zany tanjony zany venao amin'ny fiainana dia ny nanome voninahitra n'andriamanitra amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra hohanina sotroana dia hitaonanao ary havana amin'ity an'io ity andao ataontsika filamatra zany ny hanome voninahitra nazy omezana voninahitra n'andriamanitra fa ozy ny ambaran'ny tenin'andriamanitra any amin'ny romanina izy ny avinjo zavatra rehetra zao izy izy no miazona azy ary izy koa no antony izy ane no omem-boninahitra mandrakizay angatao mihitsy ny fanahy masina fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika io manome voninahitra n'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra io fa tena mila ny fanahy masinantsika manolo-tsaina sy mitarika atsika hoe ahoana ny hanomezako voninahitra n'andriamanitra amin'izao asa zay ataoko zao amin'izao toerana zay misy azy zao amin'izao zavatra zay ananako zao ahoana ny hanomezako voninahitra n'andriamanitra ao anatin'izany fa ho tariany ianao ho ampianariny ianao ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa dia zao hoe aza manao zay atafotohina ny olona na ny fiangonana hoy paoly tamin'ny mpino tany korinto aza manao izay atafotohina ny olona na ny fiangonana hoy paoly tamin'ny mpino tany korinto hitantsika izany mandiny faharoa amby telopolo averina vakina dozy manao hoe aza manao zay anafotohina ny jiosy na ny jentilisy na ny fiangonan'andriamanitra etsika ravana dia mahita fa mbola mitoy ihany moa ny fanazavany paoly le hoe jiosy dia satria ny jiosy anie olona tsy mihinana kisoa ny jiosy zavatra mbola misy zavatra be deaibe fadifadiny vokatry ny fanarahany ny lalàna dia tsy azo atao am'zany dia tandremana zany mba tsy hanafotohana andreo jiosy ireo ka hoe misy jiosy dia zay avy reto ny iana-kisoa ahoana hinana sa tsy hinana zao dia tsy mety le manafotohana mantsy dia izao hoe ahatonga fandavona ahatonga disadisa ahatonga le olona hiala amin'andriamanitra na emotra na ahatonga le olona lasa ho tafalatsaka amin'ny fitsarananao zany le fatafotoinana zany zany hoe ahatonga le olona hanota ahatonga le olona hanota mihitsy jesosy kristy moa ravana dia tena sarotiny mihitsy amin'ny resaka fahatafotoinana io tsy maintsy ho avy ozy ny fahatafotoinana nefa loza nyzay olona mahatonga fahatafotoinana zany hoe mahatonga ny olona ho tafalatsaka ao anatin'ny fahotana na mahatonga ny olona hiala amin'ny finoanan'andriamanitra aleo mihitsy anatonana vato fikisoam-bary ny voziny dia atsipy ny andranomasina izy toy izay manafotoana na dia ny ray amin'reto madinika mino areto azy inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tandremy tsara ry havana izay rehetra ataontsika sao dia mahatonga ny olona hiala amin'andriamanitra na hanoty zany
dia ohatr'izany zao le nyteneniko teo hoe ny zavatra rehetra ny azo atao hoy Paoly fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa. Ohatra zao raha hisotro toaka mety azoko atao ihany no misotro toaka ary tsy hampaninina mihitsy raha hoe sotro kely ery amin'ny farabodin'ny very ery fotsiny amin'ny mahapastera. Fa ny fahitan'ny olona an'izay dia pastera raha misotro tokako azo atao zany ty zavatra ty tena mety zany ty fa ohatra ny resaka karazana ohatra ny iny zany ny permission nafahan'izy rehetra nisotro toaka dia niboboka teo daholo izy dia mamitapona ianao zany azo lazaina hoe napriska ohatra ratsy ianao zany tao anatin'izany ary tena nisy tantara tena ohatr'izany mihitsy any avany nijadra le tovolahy rehefa tonga tany le ray aman-dreny nanatitra sakafo taminy dia tena nitezerany mihitsy hoe nareo ny nampianatra nahatonga na ohatran'izao izy mividy toaka ao an-trano ao dia asiana kely le ambony kely andrandraman'le ankizy le izy mifoka sigarina dia andrandraman'le ankizy anie io zavatra io rehefa hitany ianao ary hitany foana eo miboboka toaka sy mifokako ahoana moa ny atoka azy tsy eritrehitra hoe azo atao zany io zavatra io ko ndray aman-dreny aza zay ataony hoe modely sy filamatra manaoko dia rehefa lasa misotro amin'izay le zaza dia lasa nanomboka ny potika ny fianarany lasa nanomboka mpidoroka izy dia namon'olona izy nangalatra izy ny farany dia nigatra izy zany hoe tena tomponantoka tamin'ny fahalavony ianao fa raha manao fanasana olona ka manisy toka ao anatin'le fanasanao ataonao agogo mihitsy ny zava-mahadomelona sy ny zava-pisotro ao avy eo misy olona hiady sy hifamoana fa mamo izy dia tsy tompona ndraikitra ny amin'izany ve ianao tomponantoka tena tomponantoka mihitsy loza an'izay vin'ny fatafitonana loza ho an'izay olona vin'ny ady aza vela ho isika mihitsy zany dia tahaka zany ko ny toetra ny fihetsika ny fitenitsika anie dia indraindray tonga dia mahatonga ny olona hiala amin'ny fiangonana tsy mety miverina tsony izy zavatra kely foana dia mahatonga ny olona hiala amin'ny fiangonana ravany ny tatoazy za zao pastera za dia resahatra fa afaka nao tatoazy mihitsy ary tsy hamparinina azy fa ho zakan'ny olona ve nahitan'izany so dia izay ny atonga ny olona za tsy anaraka tsony an'iny fa iny raha ohatra ny olona tsy lamboto be iny baiza dia pastera vetsy eo mbola tsy zakan'ny olona le izy dia izay tandremisomana fotoan'olona tandremisomana fotoan'olona rehefa miaraka ianao amin'ny fifoazana dia apetrao aloha nypataloha mbola tsy zakan'ireo zany raha vehivavy ianao fa ity ravana dia tena tiako tsindrina manokana ny ady ao anatin'ny fiangonana ny fifandirana anatin'ny fiangonana be dia be mihitsy ny tanora lasa tsy te hivavaka intsony miala amin'ny fiangonana satria ohatry ny any amin'izao tontolo izao ihany ny ato ady sy fifandirana ady seza sy ady zao miala le olona mitady ala mihitsy izy amin'ny fanompona mitady ala vokatra le fahitany le zavatra ao anatin'ny fiangonanao ary io tena mila ho tandremana mafy mihitsy mitandremana mafy mihitsy mba tsy hoe ho avy amiko na avy aminao ny ahatonga n'izany ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe manahoana isika sao dia misy zavatra na ataontsika ka nanafotoana olona na mpiembotra olona na tonga ny olona hiala amin'Andriamanitra mitaonanao ary avana mibeba miova ary angatao mihitsy ny fanahy masina anohana antsika sy anampy antsika hoe fanahy masina tario aho ary io moa le fiainana maha-kristianina tena tsy vita raha tsy misy ny fanahy masina no mitarika izy no mampianatra sy mitarika anao izao no atao izao no tsy atao ary izay no mahazava-dehibe ny andehanantsika araka ny fitarian'ny fanahy masina dia angatahana foana ny tolotsaina avy aminy amin'ny zavatra rehetra izay atao mba ahatonga antsika tsy hana fotoana na iza na iza ny famarinana fahatelo izy hitantsika teo izao hoe tsy izay ahasoa ihany no tadiaviko i Paoly fa izay ahasoa ny maro koa mba ho vonjena izy tsy izay ahasoa ihany no tadiaviko i Paoly fa izay ahasoa ny maro koa mba ho vonjena izy hitantsika ndray zany mandiny fahatelo amby telopolo raha verina vakina toy manao hoe dia tahaka ahy koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy itsika ravana dia mahita fa i Paoly zany dia manana n'izany fotom-pisaina n'izany mihitsy hoe ny dia tsy zavatra mahafalifaly asy mahasoa ihany no ataoko fa tena mitsinjo mihitsy ahoana ny mba hazavatra ahoana ny ahazondreto olo reto fifaliana ahoana ny ahazondreto olo reto fafinaretana ahoana ny ahatonga ndreto olo androso ara-panahy ahoana ny ahatonga azy ovonjena ary tena misy tenin'Andriamanitra izay nanazavany an'izany amin'ny Korintianina ihany moa toko fa 7:20 dia nilaza mihitsy izy manao hoe tany amin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy mba hahazahoako ny Jiosy tany amin'izay tsy manana ny lalàna zany hoe tany amin'ny jentilisa dia toy izay tsy manana ny lalàna ozy izy mba hahazahoako izay tsy manana ny lalàna
tany am'izay malemy de tonga malemy a mba hazahoako ny malemy efa tonga zavatra rehetra ny amin'ny olona rehetra ozy izy mba aminjeko ny sasany na iza zay zany tena zany mihitsy izy zany hoe manetry tena izy manetry tena izy tena foanany mihitsiny zany ny tenany a mba hafahany a ohatrany hoe raha my fomba fiteny malagasy te tena hoe manaraka volotany am'izay zavatra azo atao mazava ho azy a am'izay zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra de mba inona ny tanjony mba hafahako a mahazo andreo oloreo hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra zay le fomba fijery zay raha manana an'izay fomba fijery zay mantsy le olona de tsy hanafotoana olona mihitsy tsy hanafotoana nizaniza mihitsy izy satria tsy maintsy mijery zay mahasoa ny hafa izy a fa tsy zay mahasoa ny tenany fotsiny inona ny lesona azotsika tsoahana avy am'izany dravana tena zany ny kristianina ilaina am'izao andro ankehitriny zao ary zany niravana ny toetrandrasan'ny olona amin'ny kristianina nefa ndraindray tsy tsy hitan'ny olona itsony zany amin'ny kristianina ankehitriny de mahatonga azy iteny ohatra mitovy aminay ihany le fiainan'ny kristianina ka aleo ihany tsy mivavaka ataoko fotsiny ohatra hoe misy olona anankiray izay silamo na hoe na mbola jentilisa mbola manompo sampy izy de mazava ho azy fa tsy mihinana henan-kisoa izy ohatra de ianao nefa te hitarika azo an'Andriamanitra manasa azy ianao mitona azy matetika ho any an-trano ianao de eo ianao de manao henan-kisoa foana ianao ny lokanao nefa fantatra olo fa olona tsy mihinana an'izany mazava ho azy fa mety tsy hiverina tsony izy ary ny antony tsy hiverenany tsy resaka hoe satria tsy niraisina ny filazan'ny tsara nataonao fa nisy zavatra nataonao tao zay tsy nety taminy de iny zavatra tsy nety taminy iny a de efa nahatonga anazy a ho sakana tsy andraisana ny famonjeny zay zavatra ary tena misy zany mila hitandremantsika itsika ny aravana tena mila fanajany manaja ny hafa mihitsy ao anatin'izany zao ohatra hoe raha olona ka fantatra hoe izy tsy mihinan-kena izy rehefa manasa azy ianao de azasiana hena zany azasiana hena zany ny fanasana io fa tsy hahafaty atokanao mihitsy akory ny hoe tsy mihinan-kena anao amin'io fotoana anankiray io mba hahafahanao mahazo ny fony de tahaka zany koa indraindray tsika misy an'ireny fanasana reny de hoe misy tsy mihinan-kisoany de otsika zay tsy te halala an'izany fa misy henan-kisoa henan-kisoa sy akoho ny laoka de rehefa mihinana izy mihinana tsy mihinana izy tsy mihinana ajao asivy ihany ny amin'ny hoe alao aloha asiana sakafo ihany akoho fotsiny ho an'reto olona zay tsy mihinana henan-kisoa reto zany de zay tsy mihinana henan-kisoa mba mihinana an'izao izy fa tsy eo ianao no andeha anome fanafitohana ho an'le olona na hiady hevitra be am'izany fa matoa izy mitazona an'izany conviction an'izany de misy antony lavabe eo izay mbola fotoana hafa mihitsy ny fandresen-dahatra ny am'izany fa eo zany mahatonga antsika hoe mila tena fahendrena be ry havana ity fanarahana an'Andriamanitra ity ary tena mila fitsinjovana ny hafa mihitsy fitsinjovana ny hafa arak'izay azo atao arak'izay sitrapon'Andriamanitra mba hafahana mahazo azy ho an'ny tompo zay foana ny tanjona ao ambadika le izy mba hafahana mahazo azy ho an'ny tompo Jesosy Kristy any ravana ambaran'ny Filipianina no foanany tenany na de nanana endrik'Andriamanitra aza de ny foanany tenany de nanam-pitoviana nanaiky nanam-pitoviana tamin'ny olona izy zany hoe ny alany daholo ny zavatra tany de nanaiky aka endrika olombelona tsotra ohatra ny olona anankiray izy na de Andriamanitra azy mba ahoana mba hafahany mamonjy ny olombelona fa raha ohatra ka eny an-danitra eny fotsiny izy misiditsidiny ohatry ny anjely eny de afaka tena hiara-iaina amin'ny olona ve izy na afaka tena hamonjy ny olona ve izy fa le izy tena hoe manofo mandraha olombelona tahaka antsika mihitsy no ahitantsika hoe ay ve zany tena alay-panahy de ohatr'izao mihitsy zany de lasa fianarana ho an'ny mino izy ary tena lasa nahatonga famonjena ho an'ny olona maro izy izay le fanetretena zay ilaina nanantsika izay tena misy anie ny confort hoe misy ny zavatra zay tsy maintsy mila afoy indraindray mba hahafahana mahazo ny hafa ho an'Andriamanitra indraindray mety nytorimasonao mihitsy io tsy maintsy miasa mafy ianao mandany vola ianao mandany fotoana ianao zany rehetrarehetra zany mba ahazahoana fanahin'olona ho an'Andriamanitra amin'ny asa zay tanterahanao ty ampahery antsika mihitsy ao anatin'izany tsy mihevitra ny tenantsika ihany sika fa mihevitra ny hafa koa ary ao anatin'izany moa zany hoe ty zao tokony ity volo ty zao raha ampiasaiko ato an-trano tokony havitana zavatra be deabe tsy mihevitra ny tenako ihany fa mihevitra ny hafa koa anao investissement mihitsy andeha anampy azy andeha anatitra sakafo any aminy andeha amiana azy amin'ity zavatra ty andeha hikarakara anazy amin'ity mba hahafago miazona azy sy mamonjy azy sy mitondra anazy eo amin'i Jesosy Kristy zay le ambaran'ny Paoly eto ary zany ny toe-tsaina tokony ananantsika kristianina ry havana ny fantaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe manahoana isika zay mahasoa ny tenantsika ihany ve ka tsy te halatsika zay ny anay de zay manaraka nareo tsara tsy manaraka nareo tsara sa
mba mijery ny hafa ihany koa sika hoe inona ny mahasoa an'ireto olona reto, inona ny zakany, inona ny tsy zakany. Mitondra anao ary havana mba tena andeha amin'ny fahendrena, mitondra anao mba tena hevitra n'izany afatra izany, manomboka androany dia eritreritra mihitsy hoe inona moa zany no mahasoa an'ireto olona manodidina reto, inona ny mahasoa an'ireto vady aman-janako reto. Dia angatao ny fanahy masina hitarika antsika, anokatra ny saintsika, ahalalantsika azy. Fa ny famarinana farany izay hitantsika eto hoe manahaka ny Kristy aho i Paoly tamin'ny mpino tany Korinto, koa manaova toy izany koa nareo. Manahaka ny Kristy aho i Paoly tamin'ny mpino tany Korinto, koa manaova toy ahy koa ianareo. Hitantsika izany amin'ny toko farak 12:1. Aoka nahaka anareo dia tahaka ny ana hafako any Kristy. Etsika ravana dia mahita fa i Paoly dia tena mandray an'i Jesosy Kristy ohatra, modely, alainy tahaka mihitsy. Izany fampianarana izay ambarana izany dia tsy fampianarana hoe avy amin'ny expérience personnelle ny ainany, fa tena fampianarana izay niainga sy mifototra amin'ny fahitany an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zany no ianarana ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy Kristy no atao ohatra velona, alaina tahaka. Izy no modely, raisina, ianarana, tafina. Zany no dikany hoe manahaka ny Kristy. Dia izay ny ambarana hoe manahafa anareo, zany hoe manaova tahaka izany koa nareo. Andao Kristy no ataontsika filamatra, andao Kristy no banjinina, andao Kristy no atao modely soatra, alaintsika tahaka fa izany no zavatra ataoko. Inona ny lesona antsika tsoarina avy amin'izany? I Kristy ry havana, i Kristy no modely arahantsika. Zany mahatonga antsika hoe mpanaradia ny Kristy. Kristy zany no arahana, dia izy ny banjinina, izy ny jerevana, dia mila tahafina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'izany ny fiaretana ny fahoriana. Ny fiaretana ny fahoriana. Hitanao tamin'izany, dia mila ianarana koa izany ao amin'i Jesosy Kristy. Be dia be ny ravana ny zavatra azo ianarana amin'io Jesosy Kristy hoe na ny fomba fampianarany azy. Indraindray izao tontolo izao ny mampianatra an'ilay izy. Hoe ndao, ahoana izany resaka servant leader zany, ahoana izany hoe mpitarika tena hoe manetry tena zany. Dia ohatran'i Jesosy Kristy. Dia lasa izy manokatra boky any ambadimbadika any ataony hoe servant leadership. Izay tena hitanao mihitsy hoe ilay fampianaran'i Jesosy Kristy no alainy tahaka. Dia izao tontolo izao indray ve no andeha hitrandraka ny fahamarinana anatin'ny Baiboly fa tsy hitsika kristianina. Lasa mampalahelo anie izany. Ny fitenin'i Jesosy Kristy tokony tahafintsika izany. Ny fitiavany, ny fanetretenany. Zany mahatonga ilay Filipiana toko 4 nambarako teo, aoka ao aminareo izao saina izao izy izy. Aoka ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Io fanetretenan'i Jesosy Kristy io mila ianarantsika io. Mila ianarantsika aminy io, mila tahafintsika aminy io. Ny fomba nanoherana ny fakapanahy. Be dia be mihitsy. Ny fomba fiatrehana ny zavatra rehetrarehetra azontsika ianarana daholo zavatra aminaka. Na inona fiainanao, ninona ataonao, na lehilahy ianao na vehivavy, afaka mijery an'i Jesosy Kristy dia mibanjina azy, dia makatahaka ny fiainany, manao ny ataony koa. Ary zany ny tena olona manaradia azy marina. Zany ny tena olona manaradia azy marina. Na mpianatra ny amin'ny didi-pitiavana izy, dia naneho ohatra ny amin'izany izy. Dia izay koa no ataontsika, izay koa no tanterahantsika, manahaka ny Kristy amin'ny zavatra rehetra isika. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao, manahaka an'izy ianao. So dia manahaka ny mpanakanto ranona na manahaka ny pastera, na aza manahaka ny pastera tahina, manahafa an'i Jesosy Kristy. Manahafa an'i Jesosy Kristy. Mitaonanao ary havana amin'ity an'io ity, mba tena handray an'i Jesosy Kristy ohatra velona sy modely. Ka raha misy zany ny olona, iza ny tena olona mba tena hoe mpitarika tena mba mahafinaritra anao indrindra, dia tena hiteny ianao manao hoe Jesosy Kristy, ary manana fahasahiana miteny izany, fa tsy hoe Nelson Mandela. Eny tsy miteny mihitsy hoe ratsy Nelson Mandela, zavatra nataony misy azontsika tahafina ihany, ary misy azontsika arahana mihitsy. Fa ny tena olona tahafintsika zany dia atao tahaka ny endrika Jesosy dia Jesosy Kristy mihitsy. Zay ny voalohany aloha, zay ny voalohany. Fa ny olona afaka teneninao ihany, za koa manahaka ny papanay tena olona nanao fiantrana be, za manahaka mamanay fa mamanay tahaka an'izao, azo atao zany. Fa amin'ny zavatra rehetra dia tokony ho Jesosy Kristy no bazy hiaingana aloha. Zay ny voalohany indrindra aloha. Dia Jesosy rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanahiny, dia ho ataony io fanahy masina io hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy isika. Hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy isika, dia ho lasa Jesosy mandehandeha kely eny amin'izao tontolo izao eny amin'izay alentsika toy ny hoe ohatran'izao mihitsy zany atao hoe Kristy zany.
tsy hoe antikrista antsika kory fa izao natao hoe kristianina manara-dian'i Jesosy, manao ny fampianarany, manao ny ataon'i Jesosy Kristy mihitsy ity olona ity. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany omeo voninahitra amin'izay rehetra atao soanina ary sotroan'Andriamanitra hoy Paoly tamin'ny mpino tany Korinto. Dia izay ry havana. Manomboka zao tadio zany fa nitanjontsika dia nanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra atao ka tandremy tsara ny zavatra sotroanao sy hoaninao. Sao dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany. Ny fitafinao, ny fiteninao sy ny zavatra rehetra fa tena anomezana voninahitra an'Andriamanitra tolokaya ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ny faharoa, aza manao izay anafotoana ny olona na ny fiangonana hoy Paoly tamin'ny mpino tany Korinto. Tandremo tandremo. Fa tsy maintsy ho avy ny olona ho tafotoana, mety hiala amin'ny fiangonana foana ihany ny olona. Fa aza atao hoe avy aminao no antony ahatonga an'izany fa loza ho an'izay vian'ny fanafotoananao ny tompo. Ary rehefa tafalatsaka tamin'izany ao mety teza hibebaka. Tompo, ny fahotako sy ny faharatsiko no nahatonga n'intsy olona tsy hivavaka intsony. Mifona aminao mamindra fo amiko, mamela ny heloko. Ny fahatelo, tsy izay ahasoa ihany no tadiaviko Paoly fa izay ahasoa ny maro koa mba ho vonjena izy. Dia izay, jerevo mihitsy hoe inona ny mahasoa an'ity olona ity, ahoana ny ahafahako mamonjy an'ity olona ity. Dia izay ry havana no dia matimatesantsika. Ary ny farany dia izao manahaka an'i Kristy ho Paoly tamin'ny mpino tany Korinto ka manaova toy izany koa nareo. Dia izay, andao Jesosy Kristy no ataontsika filamatra. Be dia be ny olona any amin'ny tambajotran hoe manaraka ny aniny izay, manaraka ny aniny izay. Eny ny fampianaran'i Jesosy Kristy ny tena rahantsika fa tsy reny olona reny mihitsy. Jesosy Kristy no modelitsika fa tsy olombelona, ary Jesosy Kristy no alaina tahaka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa koa ny soratra masina dia ho hitanao zany hoe ohatr'izao zany Jesosy Kristy zany dia alaivo tahaka ny fiainany, fa izay no atao hoe kristianina marina. An'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.